Fanendrikendrehana sy filambaniny no atao amin'ny ramatoa Saondry Malala Marie Michel amin'izao fotoana ary fampiasana hery famoretana. Tsy nahitana zavatra mampiaya tao amin'ny trano fonenan'ity minisitra teo aloha sady solombavambahoaka voafidy tao Fianarantsoa ity rehefa nanaovana fisavahana ho ireo fikambanam-behivavy miady amin'ny rariny. Nanatanteraka fanambarana izy ireo androany ka nilaza fa tsy ho vita intsony ny fanadiadiana ny ramatoa Saondry Malala Marie Michel rehefa tsy vita tao anatin'izay 7 andro ny azonana azy teny amin'ny brigady misahana ny Heloka Behivavy Anosy. Nitondra vokatra tsara tamin'ny lafin'ny fampianarana teto Madagasikara i ramatoa Saondry Malala Marie Michel nandritra ny tantanany ny ministera fanabeazam-pirenena. Tsy tokony hisy intsony ny antony hitazomana azy eny amin'ny polisy-pirenena raha nambarany ireto fikambanam-behivavy miady amin'ny rariny ireto hatrany. Miteraka ihany konkoa dia mahatsapa ny fahoriana mahazo andreo zanandreo sy ny fianakaviana izay mba angatahanay mba hamoahana anazy fa efa ampy kosa an'izay Oka mba tamijoro amin'ny fahamarina antsika dia izana iza samy reny mpianakaviana daholo dia samy mahatsapa ny fahoriana mahazo anazy. Amin'ny marina inay ny joronay izany fa tsisy hoe ho anay manokana no zavatra ho anay manokana izy. Fa ny zavatra natao transference tamin'izy nanao ministra fanabeazana dia be ny zavatra vitany. Ary tena nijerindreny mpianakaviana izy tamin'ny anatin'ny fianarana. Izay mahatonga anay mangataka izany satria olona tsotra olona marina izy sady olona mahitsy. Dia izay mba angatahanay ny hamoahana anazy fa tsy hoe nanao milina taminay izy na hoe ny zavatra manokana fa fanaovany amin'ny firenena, fitondrany amin'ny firenena sy nitondrany andreo ankizy tao anatin'ny fanabeazandreo mahatonga ny mba mangataka izay raha azo atao tompo. Efa tsy rariny intsony araka izany ny antso izay atao aminy hoy ireto vehivavy ireto ary tsy manaraka ny lalàna ny fisamborana sy ny nanaovana fanadihadiana azy. Ny toy ny mpampanohy lalàna eo anivon'ny fampanohavana ihany no afaka manome lalàna amin'ny fanaovana fanadihadiana ny tipo tsara sady solombavambahoaka voafidy tao Fianarantsoa ity ka tsy araka ny lalàna izao anaovana zao. Tsy azo atao intsony ve ny mijoro amin'ny foto-kevitra politika sy ny manohitra hoy ny fanontanian'ireo vehivavy miady amin'ny rariny ireo. Mila hajanona ny antso-tsay sy ny fanenjehana ara-politika eto amin'ny firenena satria tsy voatery hitovy hevitra avokoa ny rehetra. Tsy manaraka ny lalàna, tsy manaraka ny prosedura na ny fisamborana na ny fomba nanaovana ankety azy. I Marie Michel ihany koa dia magistrat de premier grade izany hoe tsy nahazahoana autorisation avy amin'ny PGCS na ny procureur général de la Cour suprême ny fanaovana ankety sy ny fitazomana anazy. Koa petraka aretona amin'ny fanontaniana eto Madagasikara ve tsy azo atao intsony ny mijoro amin'ny foto-kevitra politika, tsy azo atao intsony ve ny manohatra, izany hoe tsy misy ny fahalalahana. Ny teninay farany ary tompoko dia mila hajanona ny antson'izay satria tsy voatery hitovy hevitra ny olon-drehetra. Raha tsy ahivina dia mbola voatazona eny amin'ny polisy ekonomika Anosy amin'izao fotoana i ramatoa Saondry Malala Marie Michel. Fanambarana avy amin'ny olon-tsotra sy reto renim-pianakaviana be dia be reto mahakasika ny fitazomana tsy ara-drariny any honorable député Michel Saondry Malala izay ministre de l'éducation nationale, ancienne ministre de l'éducation nationale. 7 andro izay ny lasa, 7 andro izay ny nitazomana azy nanaovana ankety azy tao amin'ny polisy ekonomika. Ankety anefa izay mariany taona fa raha tsy vita tao anatin'izay fepitaona izay dia tsy ho vita intsony fa ny zavatra tsapa sy hita dia fanendrikendrehana sy filambaniny ary fampiasan-kery famoretana izao zavatra atao azy izao. Rehefa vita ny ankety dia tsy nahitana na inona na inona ary na dia efa natao perquisition hatrany ambany fandriana aza ny trano fonenany dia tsy nahitana na inona nandritra izany. Eny, nofongarina hatramin'ny compte bancaire sy ny fananany manokana saingy tsy nahitana na inona. Tsara-pahatsiahivina fa izy dia ministra fanabeazam-pirenena teo aloha ary fantatry ny rehetra ihany koa fa tena nanao ny asany am-pahamarinana. Nitondra fanavaozana sy fanatsarana teo amin'ny ministera no tantanan'io izy ary ny vahoaka sy ireo mpiara-miasa rehetra tao amin'ny ministera io dia samy nahita sy nahatsapa fa nisy vokatra tsara no entiny tamin'izany fotoana ny tantanany izany. Ankehitriny ary rehefa vita ny ankety araka ny valin'ny zavatra rehetra hita tsy nisy ninina dia tsy misy intsony tompoko antony mbola hitazomana anazy satria na ireo tompona andraikitra rehetra na ireo polisy ekonomika aza dia nilaza fa tsy misy tokony mbola hitazomana any Marie Michel intsony. Koa gaga izahay tompoko.
gaika izay hoe amin'izao fotoana izao izy a mbola voatazonao ihany ary araka ny vaovao eno ary a dia ho alefa indray izy a eny amin'ny brigade criminelle. Efa tsy rarin-tsony re tompoko a amin'ny marenim-pianakaviana manana ny kohonana izy manana ny zanany a mitaintaina mafy ireo vady aman-janaka sy ny fianakaviana ary ny zavatra hita ihany koa dia tsy manaraka ny lalàna tsy manaraka ny procédure na ny fisamborana na ny fomba nanaovana enquête azy. I Marie Michel ihany koa dia magistrat de premier grade izany hoe tsy nahazahoana autorisation avy amin'ny PGCS na ny procureur général de la Cour suprême ny fanaovana enquête sy ny fitazomana anazy. Ko apetraka aretona amin'ny fanontaniana eto Madagasikara ve tsy azo atao intsony ny mijoro amin'ny foto-kevitra politika, tsy azo atao intsony ve ny manohatra, izany hoe tsy misy ny fahalalahana. Ny teninay farany ary tompoko a dia mila hajanona ny antso-nday a satria tsy voatery hitovy-hevitra ny olon-drehetra. Makasitraka tompoko. Mahatonga ny manao an'izao satria izay mba miteraka ihany konkoa dia mba tsapa ny fahoriana mahazo andreo zanandreo sy ny fianakaviana izay mba angatahanay a mba hamohana anazy fa efa ampy kosa n'izay aoka mba tamijoro amin'ny fahamarinana antsika dia sy raha iza na iza samy renim-pianakaviana daholo a dia samy mahatsapa ny fahoriana mahazo anazy. Zavatra izy tamin'ny firenena hoanareo manokana amin'ny maharenenay ny ijoroanay izany fa tsisy hoe ho anay manokana anao zavatra ho anay manokana izy fa ny zavatra nataony tamin'ny firenena tamin'izy nanao ministra fanabeazana dia be ny zavatra vitany ary tena nijerindreny mpianakaviana izy a tamin'ny anatin'ny fianarana dia izay mahatonga anay a mangataka izany satria olona tsotra olona marina izy sady olona manintsy dia izay mba angatahanay any hamohana anazy fa tsy hoe nanao nidina taminay izy na hoe nisy zavatra manokana fa fanaovany amin'ny firenena ny fitondrany amin'ny firenena sy nitondrany andreo ankizy a tao anatin'ny fanabeazandreo mahatonga any mba mangataka izay raha azo atao tompo.